Itomboisan'ny famokarana herinaratra foibe famokarana herinaratra eto amintsika natomboka androany tokoa mantsy ny asa fanamboarana ao anivon'ny foibe famokarana herinaratra farantsana mahitsy tetikasa izay natao indrindra anamoranana ihany koa analana fahasahiranana ho an'Antananarivo sy ny renivohitra ao anatin'ny fatapatapahan-jiro matetika. Angovo 200 megawatt no ilain'ny eto Antananarivo isan'andro. Tsy mitsamtombo anefa ny tinady ho an'ny angovo herinaratra. Entina nampiana ny herinaratra vokariny Jirama, entina matsinana Antananarivo sy ny manodidina, ny herinaratra vokarina eto Farahantsana amin'ny reniny ranon'ny Kopa. Ao anatin'ny herintaona sy tapany no anatanterahana ny asa, ary rehefa mihodina dia amokatra hatrany amin'ny 12 megawatt ity foibe famokarana herinaratra eto Farahantsana mahitsy ity. Ny orinasa tsy miankina Idelec izay ao anatin'ny groupe Todzi no tompon'antoka amin'ny famolavolana ny tetikasa sy ny fanatanterahana ny asa. Il s'agit d'un projet très ambitieux, soit pour les choix techniques adoptés, soit pour les qualités du travail à réaliser, mais surtout parce qu'il représente le premier grand investissement privé du secteur énergie après ces longues années de crise politique. Grâce à la stabilité politique renouvelée du pays et l'esprit d'innovation du président de la République, Rajonari Mampian, qui croit en l'importance de l'énergie comme moteur de développement économique et social, il est maintenant possible de commencer cette première étape de coopération avec Madagascar, pays riche et unique au monde pour sa biodiversité et ses ressources naturelles. Seulement grâce à la disponibilité d'énergie propre et renouvelable qu'il sera possible de préserver les territoires et de donner un nouvel élan à la valorisation de ces ressources inexploitées pour assurer la prospérité du pays. Notre société fera tout son possible pour réduire le temps prévu pour la construction de cette centrale, de manière à répondre le plus tôt possible au manque d'énergie du pays qui oblige la population à subir de coupures de courant fréquentes. Raha ny fanazavana dia mitetina €20 isaky ny 2 megawatt no lany amin'ny fametrahana foibe famokarana herinaratra amin'izao fotoana izao. Riandrano sy renirano 500 isa no afaka trandrahana ary amokarana herinaratra eto amintsika. Koa miantso ny sehatra tsy miankina ny filoham-pirenena mba anatanteraka tetikasa amin'ny famokarana angovo azo avozana. Mazava-dehibe nisy ity dia zao ilazana hoe mitohy ny asa ary zao fotodrafitrasa izao dia tafiditra amin'ny fanoizana ilay fametrahana fotodrafitrasa maharitra amin'ny alalan'ny angovo azo avozana ary amin'ny angovo zay maharitra. Zay ny zava-dehibe satria ilaina ny angovo, fanamafisana zao fa ilaina ny angovo amin'ny fampandrosoana ny firenena, fampandrosoana ara-toekarena, fampandrosoana ara-sosialy, nefa dia misy zavatra maro samihafa no tompontsoa azo amin'ny fisian'ny angovo na dia ny fandriampahalemana fotsiny aza dia everina fa efa zava-dehibe hitany amin'ireo tany zay sy ny faritra zay misy ny angovo zany. Zava-dehibe faharoa zay tiako marihana dia ny hoe zao fotodrafitrasa izao dia ny sehatra tsy miakina no manatanteraka azy ary mpamatsy vola sehatra tsy miakina avy any velany no manatanteraka an'izao fotodrafitrasa izao. Midika izany fa misy fatokisana eo amin'izay fahamarina toerany tontolon'ny fandraharahana. Mbola misy ny lesoka ekeny zany fa efa tsinjo ihany kosa ny fivoarana eo amin'izany tontolo izany. Mikasika ny fanafonana ny délestage na ny filoham-pirenena na ny ministry ny angovo dia milaza fa mitohy ny ezaka amin'ny fanafonana izany. Misy vahaolana tsy maintsy niraisina ohatra zao hoe misy groupe amin'ny Tomasina renforcer na amin'ny Diego. Anisany misy amin'izao fotoana zao koa hoe mampikaikaiky amin'ny olona ny Antananarivo. Mbola misy ny délestage. Rehefa nijerena akaika dia misy milina homano soeza sy homanam-bola misy simba. Jerena hoe ahoana ny taraiky be ny fanonona le pièce satria efa lasa ny appel d'offre efa natao ny pitsopitsony rehetrarehetra nefa le pièce tsy mbola ao dia zay zavatra zay tsy maintsy misy tompona andraikitra jerena hoe maninona moa ty pièce ty zay efa tokony soloina efa ela nefa tsy voasolo nefa nitety-bola anaovana ny fanonona azy misy zany ohatra anankiray misy ihany koa Tomasina le groupe Tomasina zay simba tsy maintsy soloina misy nefa nafarana dia atsika amin'teny zao zany dia ny atao hoe solution d'urgence
dia ny fividianana groupe-an'akoho. Mitoy ihany koa ny fanarenana ny orinasa JIRAMA ary nilaza ny ministry ny Angovo fa tsy maintsy irosoana ny fanovanan-drafitra fitantanana ny orinasa ary ampitomboina ihany koa ny fanaraha-maso amin'ny fifanarahana ataon'ny JIRAMA amina orinasa hafa. Eo ihany koa ny famerana ny alatra amin'ny solika ao anatin'ny orinasa. Ankoatr'ireo dia tsy maintsy totosaina ihany koa ny fanadiadiana na audit eo anivon'ny orinasa JIRAMA.